Miarahaba tompolahy, finaritra tovovavy, manaraka ity fandarina izany ho alaza ity. Raha toa ka ny tery samihafa atao amin'ireo tompon'andraikitra isan'amaratongany eny anivon'ireny vondrom-bahoaka faritra Itsinjaram-pahefana no nalaza tao ao amin'ny alalan'ny distrika, ny ben'ny tanàna, ny fokontany. Marina fa tsy ao anatin'izany vondrom-bahoaka faritra Itsinjaram-pahefana izany fokontany, kanefa eo ambanin'ny fiadidian'ny ministeran'ny ati-tany amin'ny alalan'ny distrika izay mifehy amin'ny fampandehanana sy ireo fanomezana toromarika arak'asa amin'ny asan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny iny fotony dia mahazo baiko ara-tery ary mahazo toromarika amin'ny endriky ny fikarakarana ny sotram-pifidianana ho avy eo ireny vondrom-bahoaka faritra Itsinjaram-pahefana ireny, ary ampidiritsika ao anatin'izany ny fokontany ho isika. Ny endrika fanomezana fitaovana mialohan'ny fifidianana dia ahitana taratra fa misy kolikoly ara-pifidianana izay tiany mpitondra fanjakana atao. Mazava ho azy ny fanomezana fitaovana ho sandan'ny fitaovana omenan'ny tompon'andraikitra dia tsy maintsy hiasa mafy ireo izay omena izany fitaovana izany. Tsy feno fitaovana omenan'ireo tompon'andraikitra samihafa akory ny tsy misy na tsy ampy fefa tokony ampy ampandehanana ny distrika sy ny komina na ny fokontany arak'izay misy eo am-pelatana amin'ny fitondram-panjakana ireny, fa akatoko ny fiatrehana fifidianana ary ao anatin'ny fikarakarana ny refonte totale na ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy isika amin'izao fotoana izao dia alaim-panahy ny saina eritreritra ny amin'ny hoe kolikoly ara-pifidianana manomboka amin'ireo sistema administratif na amin'ireo sehatra amin'ny fitondran-dra-mpanjakana izay eo ambany vahoan'ny fitondram-panjakana no miainga izany rehetrarehetra izany. Dia amin'ny atoandro be nanahary izany, amin'ny vaninandro mialohan'ny fifidianana izany, ary mampiasa an'izay hoe fahefam-panjakana izay ny fanjakana amin'ny ankapobeny no manao izany asa izay verina fa tsy mendrika izany. Izany eo ihany ary efa ahitana taratra fa miasa ireo chef fokontany, miasa ireo ben'ny tanàna nahazo moto, ary miasa ireo distrika izay nahazo fiarakodia raha maheno ny loharano samihafa isika ny amin'ny teritery samihafa ataon'ny lehiben'ny distrika, ary raha maheno ny amin'ireo taratasy miparitaka ny amin'izay mety engagement ataona ben'ny tanàna sy ny amin'ny hoe efa mitety sy miantso an'ireo tompon'andraikitra eny fotony ny ben'ny tanàna amin'izay mety miara-miasa amin'izy ireo na délégué d'arrondissement izany na chef fokontany izany, eny hatramin'ireo tompon'andraikitra samihafa ao anatin'ny komina izay iasany ka mety manana andraiki-panjakana ny amin'ny endrika fampandaniana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny candidat-mpanjakana. Fa miasa ihany koa amin'izao fotoana izao ireo chef fokontany izay azon'ny fanjakana baikona satria nampanantenaina fa hampiakatra ny tambin-kiaraman'izy ireo ny fitondram-panjakana ary niraisina teo anivon'ny filan-kevitry minisitra izany. Mila tambiny izany adevitra rehetrarehetra izany fa tsisy fitondram-panjakana bagiropitra akory ka ndeha hividy moto amin'ny napa fotsiny amin'izao, na ndeha hanolonolotra fiarakodia etsero ho an'ny distrika sy ny prefet, na ndeha hampiakatra tambin-karama na chef fokontany, kanefa ny vola ahodina amin'ny fampandehanana ra-panjakana, ny vola ahodina amin'ireo fandanim-bolam-panjakana samihafa tsy misy. Zay ny antsika ilazana fa matoa mandrilika tahaka an'io ny fitondram-panjakana dia itsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha. Io fomba fiasa io miampy ny zavatra miainga amin'izao fotoana izao dia mamparikoditra mieritreritra ny amin'ny hoe ahoana no isainana fifidianana madio sy mangarahara ary azo ny rehetra antoka amin'ity 13 ity, raha toa ka fantatra amin'izao fotoana izao fa misy famoronana fokontany mahery ny arivo any amin'ny faritany ny Toliary ho amin'ny tombontsony izy amin'ny famoronana fokontany, ary ahoana ny hevitry ny seni amin'izany. Ny famoronana fokontany mantsy dia tsy ny seni no mandray andraikitra amin'izany, ny birao-pifidianana no an'ny seni, fa ny fokontany dia amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Dikan'izany miray tendro ao anatin'izay tsy kombakomba ara-pifidianana izay, hosoka ara-pifidianana izany ny seni sy ny fitondram-panjakana, satria mampiasa ny fitaovana izany ny eo anivon'ny ati-tany ka manosika ireo mety gouverneur na mety ireo ratsa mangaika eny anivon'ny faritra sy distrika hamorona izany fokontany izany, raha fantatra izany amin'ny fivoaham-baovao etseroa fa misy fokontany amanarivony ny foronina ao anatin'izao fifidianana ho avy izao. Io ihany koa mbola angatahany rehetra ny amin'ny hoe firy marina ny isan'ny fokontany
eto Madagasikara eo am-pelantanany seny mihoatra tamin'ny fifidianana 2024 ary firy-marina ny fokontany zay ny sainy ny teo anivo ny ministera ny aty-tany ka tena eo am-pelantanan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsara manamarika fa mbola misaviritaka zany ary tsy mbola nahazombalina zany hatramin'izao. Farafahakeliny tokony ho fantatra nefa izany satria amin'ny alalan'ny fokontany no hamoronana na birao fandatsaham-bato na bureau de vote, ka tsy mitovy ny isan'ny bureau pokotany na fokontany sy ny bureau de vote na birao fandatsaham-bato. Izany rehetrarehetra izany de mety ho tonga ny amina hala-bato na fraude électorale. Ny antony raha toa ka misy famoronana fokontany maherin'ny arivo ohatra ho an'ny any faritra Atsimonosy ka misy mpifidy 300 ao anatina fokontany iray de azontsika sary an-tsaina fa mpifidy manodidina ny 3 hetsy zany no azo amin'izany famoronana fokontany izany. Tsy tokony hisy tsy kombakomba mpamoronana fokontany fa ny lalàna mamaritra famoronana fokontany. Ka raha akatoko ny fifidianana no ivoahany hoe misy fokontany amanarivony Melipatrana any Ambadikana de mba mahagaga ihany aminy hoe tena tsy kombakomba ara-pifidianana ary manaikinaiky amin'izay endriky ny ala-bato io izay ary fitaovana ampiasain'ny fitondram-panjakana sy ny kandidat-mpanjakana niseny amin'izao fotoana izao. Fa mbola vaky Ambatolampy ihany koa ny fisian'ny lisitra mandehandeha any amin'ny fokontany any amin'izao fotoana izao. Ka nareo mpikambana solotena anseny satria ny solotena anseny eny anivon'ny fokontany amin'ny alalan'ny CLR no miasa ao anatin'izany fanamarinana ny listim-pifidianana izany dia tsy mahafantatra akory ny reo olona zay ao anatin'ny lisitra tonga ao aminy. Lisitra izay nampiasaina tamin'ny alalan'ny ralina ny révision annuelle amin'ny liste électorale izany. Ka eto mipetraka fanontany inona moa mbola ampiasain'ny senin'ny ralina raha toa ka efa refontsika amin'izao fotoana izao. Aleo enotsika ny fanazavan'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny seny mahakasika an'ity raharaha ity. Aby de nampiasan'ny seny zany ny information teo am-pelantanany mba ahafahana mahafantatra ireo olona ireo ary isan'ny information ahafahana mahafantatra hoe iza ny tsy teo anatiny moa zany de ny fijerena hoe iza ny olona zay efa tao anaty listiny mpifidy teo aloha kanefa amin'izao fotoana izao de tsy tafiditra anatin'le listre ny mpifidy vonjy-maika. De rehefa natao zay fampitahana zay de fantatra ireo olona ireo ary ireo olona zay mbola tsy tafiditra anaty listiny mpifidy vonjy-maika ireo zany no nanaovan'ny senia lista anankiray zay milaza ny anarany sy ny adresy misy azy ireo mba ahafahan'ny fokontany sy ny komity mpanisa mpifidy manatona mivatana azy ireo ary manentana mivatana azy ireo. Tena fanitsahan-dalàna raha iny fanazavana iny. Ny révision annuelle dia tanterahana isan-taona ary efa misy fepitaona hanatanterahana izany. Ny refonte dia tanterahana isaky ny 10 taona. Raha ny tokony ho izy zany dia refonte ny tanterahana eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara ary manerana ny distrika 7.10 am'zato. Fa tsy ralina na révision annuelle intsony. Raha toa ka mbola mampiasa lisitra amin'ny alalan'ny ralina ny seny dia fanitsahan-dalàna zany ary fioaram-pefy izany ary misy zavatra tiana ho lalaovina ao ambadika izany dia misy lisitra tiana ho trandrahana hampiasaina ao anatin'izany refonte izany. Vao malitsika no resaka fa ny fifidianana tamin'ny 2024 dia nahitana mpifidy 10 tapitrisa tany hoany. Maninona 5 taona teoriana 324 manao fanavozana tanteraka ny lisitra mifidiny sy ny tsy mahita akoatra ny 9 tapitrisa na 9,600,000. Azonona ve fa tsy nitombo ny isa mpifidy teto Madagasikara? Ary ahoana ny eritreretina raha ohatra ka ny fantsana ny vahoaka amin'ny akabeany nataony teo anivon'ny instato ny nahitana fa manodidididina 4.10 tapitrisa no tokony ho tonga taona ho an'ny eto Madagasikara kanefa tsika tsy mahita mpifidy. Arak'izay ny eritrereto ny fitondram-panjakana 3.10 tapitrisa koa fa mijanona 9 sy 7 tapitrisa. Mibaribary ary mivoapirofo tsikelikely amin'izao fotoana izao ny endrika alabato tetehany fitondram-panjakana ka motera ampiasaina lehibe amin'izany ny eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena mpisahana ny fifidianana. Inona ary no atao? Inona ny tokony endrika fanenjehana an'ireo tompona andraikitra ao amin'seny raha toa ka toy izao ny fomba hikarakarana ny fifidianana? Sa ve maika nanaovana dinika nasionaly na fikaonanam-pirenena ka hanavaozana
na anamboarana reo tompona ndraikitra eo anivon'ny seny na ny fomba fiasa eo anivon'izany seny zany mba hitina anatsarana ny fifidianana ho avy. Fanontaniana mipetraka avokoa zany satria ny zava-misy iainana am'izao fotoana zao araky ny teny lehiben'ny antoko MMM zay de hoe tompona ndraikitra mikorotana zay ho avy eo de vao mera-pirenena maly eo tena misahana ny fifidianana na ny seny. Izy ireo manko no mikarakara ny lisym-pifidianana, ny lisym-pifidianana no vato fototra hikarakarana ny fifidianana, zany hoe tahaka ny fanaovana trano io ny vato fototra iaingan'ny fanorenana rehetrarehetra amin'ny fifidianana ho avy. Ahoana ny fomba fijerin'ny hery-velom-pirenena rehetra manoloana izao fomba fiasan'ny seny sy izao efa fahatsapana isiany tetika ala-bato miainga isa-pokotany, miainga isaky ny commune sy ny district, ary ireo tompona ndraikitra rehetra any am'vonovoka partitsinjara-pahefana zay mahazo mibaiki-panjakana no manao izany rehetrarehetra zany de hoy isika hoe inona ary no atao. Zany zava-misy, zany malaza, misaotra tompolahy, makatelina tompovavy.